Ndao andramany izy Dina izy Sarah dia zahay food lovers afandray ny ndao andramana antsika androany be da be zao nareo manontany hoe nareo ve manam-potoana iantsenana amin'izao koa moa ny andro fety manakaiky be da be ny embouteillage dia misy bon plan kely zany atournay anareo satria efa elaela nampiasainay an'ilay izy dia tianay aseho anareo hoe ohatra ny ahoana indray ty andao andramana vaovao ty ndao etsena moa zany ilay izy raha ny tena izy. Arak'ilay nytenen'ny Sara teo zany dia etsena misy plateforme anankiray zay ho présentenay anareo zay fanaovana etsena fividianana goûter izy zany ohatrany hoe épicerie kely en ligne nefa grossiste ihany koa dia anisan'ny manamarika anay amin'ilay izy tena anisan'ny mora ao anatin'ilay prix ny entana dia ho tantarainay aminareo eto hoe ohatra ny ahoana no fampiasana an'izany plateforme fiantsenana en ligne zany no satria sady mora no mora ampiasaina no mora ny entanao aminy dia andao ary jerevantsika zany. Tantarainay anareo fampiasan'ilay plateforme mbola tsy nitenenina teo moa fa mora market zany na ilay plateforme dia zavatra ataontsika voalohany miconnecta amin'ny internet Google dia mitapentsika hoe mora market dia misokatra ny site mora market dia izy moa zany voalohany misy typesakelasion misy écrankelasion hoe mana service client izy mivalika hatramin'ny 10:00 dia afaka misy panier de course koa dia mampianatra hoana fampiasaina an'ilay site dia fermentsika fotsiny iny dia potra amin'izay tsika ao amin'ilay page principale. Dia ao anaty page principale misy tous nos produits misy alimentaire misy animalerie misy poisson et alcool construction et bricolage dia mahita koa cosmétique et beauté nefa zareo koa dia misy mivatra décor et maison high tech parfum pharmacie bien-être dia misy ny fitaovana sport sy loisir ao anatin'izany bicyclette sy ny kilalao dia misy électroménager ihany koa na ny kely na ny lehibe. Dia arak'izay hitanao zao moa zany fluide be le site dia mora manipulena kely zany le izy. Market eto zany tsika mahita boisson maromaro menaka eto misy power bank misy dia misy page enimpolo izy dia aty amin'ny page farany mbola mahita Johnny mahita brosinify ianao vary collier ho an'ny alika dia hanao inscription amin'izay tsika satria zay ny ahafahantsika manao commande. Tsotra be ny manao inscription mampiditra adresse email fotsiny ianao zany hoe ampidirina ny adresse email ny anay sy Dina zao ny adresse email anay DES family 21@gmail.com. Oui. Tsotra be manao an'izy ohatran'ilay nareo mampiditra adresse mail sy mot de passe amin'ny Facebook ireny fa tsy hoe zavatra sarotra be dia manisy mot de passe mazava ho azy. Teny miafina. Dia mot de passe tsara asina majuscule minuscule dia asina chiffre koa. Lettre. Dia manao cliquena eo amin'ilay rejoignez-nous. 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 Zay. Dia rehefa tonga eo amin'ilay rejoignez-nous tsika dia mangataka amin'izay izy information mombamombanao resaka données personnelles zany iny ahafahana mahafantatra anareo rehefa hicommande dia ao anatin'izany ny anarana ny prénom sy ny fanampina anarana nom sy prénom zany dia ny adresse email bien sûr le confirmena le teo iny dia anay zao DS famille dia ny numéro téléphone dia tafiditra koa ny sexe mba ahafantarana hoe lehilahy sa vehivavy ianao dia ny date de naissance ary averina ampidirina ny mot de passe ampidirina mot de passe vaovao satria tsika moa zany vaovao anatin'ilay site eto dia toizantsika ihany dia misy miklika an'ilay hoe je m'inscris dia tonga amin'ilay espace client moa fiantsoana an'ity misy recommandation mamezy reto mety miintéressé anao dia misy volet koa hoe mes commandes misy ny mombamombanao zay afaka actualisenao fonction dia ao amin'ilay mes données dia avy eo déconnexion rehefa te déconnecte amin'ilay site.
fa nanaovantsika azy piatsika aloha le site dia efa tafiditra amin'izay zany le compte dia eo amin'izay tsika nanomboka hietsena dia atao mon compte aloha afaka vérifientsika hoe ohatrany ahoana dia iny le nazavaintsina teo jereko zao atao amin'ny mes commandes mes données afaka modifiena koa ny nom d'utilisateur ny nestina zao ty Dina Sara 2200 ty soloinay hoe DS Family dia zay dia rehefa vita iny dia piana le izy tafiditra ao anatin'le site amin'izay tsika dia araka l'intérêt sara no commande amin'izay tsika tsy aka zavatra be deabe tsika fa atournainareo fotsiny principe na commande ohatran'izao eto mahita 20 rosé 16 000 ariary araka nitanareo amin'izao tena mora dia mora tokoa le izy dia isafidy produit vitsivitsika ataontsika anaty panier io zany nampidirina atao anatin'le wishlist ny wishlist dia ny zavatra tiana vidiana fa mbola tsy vidiana amin'izao fa mbola ho amin'ny fotoana izay mampety azy izay mety hananam-bola na amin'ny fotoana ho avy manaraka dia fa sy hoe fotsiny zany wishlist moa zany tsy voatery hoe vidiana ao le izy dia izay le sélectionnena terry ambony terry dia checkena fotsiny atao cœur à cœur zany dia tianao ampidirina anaty wishlist dia raha mahatsikaritra akaikin'le cœur misy ohatran'ny panier dia io panier io zany ny anaovana le vrai commande io natsoina hoe mon panier dia ato zao araka izao hitantsika zao ny wishlist misy ohatra hoe 2 kely na 3 kely satria reny le ajouté koa tsy kelikely dia izy mazava azy itery ambony ery ny wishlist anareo mipoitra ery ambony ery zany hoe inona le wishlist anareo dia afaka supprimer reny fa tsy voatery hoe tsy maintsy mijanona dia vita ny wishlist reo moa zany mijanona fotsiny vita eo le total dia azavainay anareo indray misy an'ity robot kely anankiray ity misy an'le chatbot zany ao amin'ny mora market eo amin'le site dia ireo dia afaka mamaly anareo amin'ny valo maraina ka hatramin'ny amin'ny 10 dia sady miteny gasy zareo no miteny français ihany koa afaka miteny anglisy koa fa olona ao amin'ny ekipany mora market mihitsy zany no mandray an-tanana anao raha somary sahirana mila fanampiana ianao ka tsy voavalan'le site eo nefa le site efa somary détaillé tsara ihany ao anatin'le tantara zay dia soratako eo moa zany zay tiako rehetra ohatrany j'aimerais passer une commande saika soratako teo zao hoe je suis un peu occupée nohatrany combien de temps et la livraison dia mamaly izy rehefa manontany amin'ny teny français dia mamaly amin'ny teny français izy rehefa manontany amin'ny teny gasy dia mamaly amin'ny teny gasy izy dia zay dia aingana be moa zany izy mamaly eo dia hitanareo à peu près ny scroll ny discussion anay fa réactive be izy nanontaniko tato anatin'ity resaka chat ty koa le partie hoe afaka manao paiement ve koatrany hoe TPE ohatra na ohatrany dia miteny izy hoe manao mobile monnaie zareo zany eo anatin'izany amin'ny vola dia manao cash koa dia nazavain'zareo teo moa zany le izy dia 48 heures maximum ny livraison zay nantany koa zahay tamin'le chatbot tamin'izay hoe afaka ahoana ny ahafantaranay hoe fa voarainareo le commande dia namaly zareo hoe miantso zareo rehefa dispo le commande-nao zany dia avy eo misynchroniser amin'ny resaka livraison zay zany ny intéressant amin'ity hoe misy interaction tsara mihitsy no tanao sy le site zany dia mandra-piandry anazy mamaly eo moa zany dia afaka hoe michat ianao tsy hoe michat moa zany fa afaka misurf mijery karazana entana zay disponible dia nay zao eto efa nanomboka commande maromaro dia ferme kely aloha zany iny chatbot iny dia anao commande amin'izay tsika commande zao hitako hoe ny samoa tijuti ampidiry koa le spaghetti hita eo misy le karazana ohatrany hoe vita malagasy izy na tsy misy déroulement zany dia ajouté ko panier daholo dia mipoitra ery ambony ery moa zany le mon panier afaka manisy quantité nareo afaka ovainareo le quantité zay dia toizako kely ihany indray naka produit maromaro moa zany zay dia misy an'ity option anankiray ity antsoina hoe filtre atao anatin'ity site ity ny filtre zany dia mipermettre anao mba miaffiner les recherches atao miena kelikely kokoa les recherches fa tsy hoe ny produit rehetrarehetra dia
misy filtre en fonction ny prix maximum arakaraka ny toe-bolanao zany hoe lenà nga tsy mila jusqu'à 50 millions d'ariary fa mba ataoko ohatra hoe 0 ariary ka hatramin'ny 50 000 ariary ohatra hoe teto zao nalainay 3 millions d'ariary eo dia efa betsaka ihany zany dia manao appliquer filtre tsika dia rehefa azy zay dia mipoitra daholo ny produit ao amin'zareo latsaky ny 3 millions d'ariary zany dia mipoitra eo dia afaka misafidy produit nefa mbola misy choix-na filtre hafa ihany koa ato afaka manao recherche aloha zany eto zany hoe 900 ariary ity moa zany nanao anay recherche spécifiquement satria ny lingette ao dia mora lingette Slippy dia sady misy fiche produit zareo ianao zany tsy mila mantam-pivarotra intsony fa tonga dia détaillé ohatra zao ny qualité ohatra zao ny anina le produit dia ny formany ajoutena amin'ny panier iny satria mora dia mora tokoa dia mbola ao anatin'ilay filtre antenenidina teo misy des stockage dia misy an'ilay hoe bundles dia misy vente flash misy vita malagasy dia misy nouveauté dia des stockage aloha zany nanomboantsika anazy fa alohan'izay réinitialisenareo foana ny filtre zay nareo vao miappliquer an'ilay izy dia réinitialiser kely zany ilay izy dia cliquer eo amin'ny des stockage dia appliquer ilay izy dia ireo hitanareo reo ambany ireo daholo ny produit ao des stockage rehetrarehetra dia toizantsika inona moa tiana tenenina amin'ilay des stockage midika an'ilay des stockage zany dia misy produit vitsivitsy maromaro amin'ny mora markety efa mora ilay izy dia mbola misy réduction na ohatra ny 5% 10% ohatra ny par rapport amin'ilay prix normal dia manaraka zao ny bundles mitovy amin'ilay des stockage teo hafa indray zany ohatra misy teboka anankitelo zay dia reny zany nalalana hoe produit bundles inona moa natao hoe bundles ty téléphone ty zao ohatra ny cliquer dia tsy ohatra n'inona ataoko iny atao fa cliquena mihitsy eo amin'ilay bundles dia misy produit anankitelo misafisy eo le téléphone dia ny coqueny dia ny cache écran dia ireo anankitelo ireo raha ny tokony ho izy zao 820 000 ariary fa lasa 749 000 ariary zany hoe mora no vidina téléphone tsotra zay zany le bundles dia ohatray daholo ireo produit rehetrarehetra ireo afaka anaovanareo choix misy offre koa ny vita malagasy ny vita malagasy zany dia ny singan'ny zareo manokana nasiany zareo ohatra ny karazana drapeau maitsomaitso label zany hoe vita malagasy ty produit ty dia izy koa anisan'ny mora raha resaka samy produit samy vita malagasy ao amin'ny mora markety dia vita malagasy efa nytenen'ny papatina teo dia ina koa nouveauté misy koa ny produit nouveauté dia nouveauté indray ohatra ny anatina point d'exclamation anatina orange zay raha cliquenao izy dia misy ohatra nouveauté dia ao daholo ny karazana produit nouveauté rehetra na kilalao na boisson anisan'ny tena best seller an'zareo zao ny boisson alcoolisé dia ireo avy izy rehetra zay moa zany rehefa midefile ao anaty site nareo vao hitanareo dia ireo zany panier rehetrarehetra zay nalaiko teo tafakatra 775 200 satria nisy an'ilay téléphone dia nanaovako azy asoroko aloha le téléphone dia jerentsika hoe manahoana ny total ny rehefa manala le téléphone zany tao moins fotsiny le izy dia rehefa zéro dia miala izy dia pina kely le commande ovay kely ny chiffre dia viritsika jerena kely hoe napiditra farapaupière moa zany za satria za ihany manao maquillage dia hitako hoe intéressant le 35 000 ariary amin'ny prix dia aveo jerentsika kely atao pharmacie atsina ny shampoing dia aka shampoing anankiray ato fa inona ny mora kokoa ndrasa aloha iza ty zao ny shampoing misy anty papier génique ty zao papier génique moa papier toilette moa zany ohatrany hoe ratsy be le ihany dia deo koa zao hitako hoe mora 4700 dia apiko an'ity deo ty anankiray dia Tilis papier toilette ty anankiray dia rehefa atao zany ny côte dia 78 000 ariary zany total ny produit rehetrarehetra zay alaiko dia finalisentsika amin'izay le commande tandremana kely tsy videna le panier misy an'ity vidie panier ty raha ohatra hoe tonga dia te hanajanona le commande fa ny antsika tonga dia iroso foantsika hividy an'ilay izy dia misafidy méthode de livraison zany reo zany le information finontsika tamin'ny voalohany dia misafidy méthode de livraison dia aveo mampiasa code promo ho anao zany vao
misy code promo DS Family zay ahafahanao mahazo réduction à partir any asana 50 000 ariary miakatra. DS Family zany ampidirinareo rehefa mitady réduction nareo satria coupon promotionnel io. Dia hitanareo eto amin'izay ny karazana mode de paiement misy ny vola, misy par TPE dia safidy zany zay hoe livraison à domicile satria efa kamo andeha hietsena ohatra ny hoe ho any amin'ny supermarché sy any dia zay ny intérêt an'itony zavatra itony site d'achat en ligne teny dia rehefa misafidy an'izay dia mampiditra adresse ao anatiny moa province eto Antananarivo ihany aloha ny livraison ny zareo hatreto fa tsy hoe mety s'étendre en province andrena afaka atao hoe Londres andramana zay loatranareo nataonareo fa zay zany manao mba manoranareo ohatrinao na fampiasa anazy dia efa mametraka satsika ny disponibilité mame choix izy hoe amin'ny lakamisy venao tsy alohan'ny lakamisy zany no ny raisiny lakamisy zoma sabotsy dia avy eo mametraka commentaire hoe mba tsony mialoha rehefa ho avy zay ny anazy nataoko hoe sabotsy satria sabotsy ohatra ny dispo indray an'ilay izy dia afaka asiana procuration koa raha ohatra zany ka tsy afaka nareo dia nefany inentolizany ao na dadatora solona dia asoratanareo ny anarany sy ny numéro téléphone dia izany récupérer ny anay zany eto dadatora solona resmark no nandray an'ilay izy dia numéro-ny apetraka eo moa zany dia izy no contacter ny livreur rehefa tonga eo izy dia mipoitra eo amin'izay ny frais de livraison ny code promo sy ny frais de livraison sy ny tariny dia avy eo amin'izay apotrany eo koa hoe 14 article ve le vidinao sa firy sa 5 sa ohatran'izany dia confirmenareo amin'izay les commandes dia eo le nampatsefiko teo misy méthode de paiement maromaro mivola TPE d'espèce dia anao zany misafidy hoe payeko TPE ny ana dia confirmena le izy rehefa mipay TPE moa zany dia mariako fa tamin'izay commande le livreur mihitsy no mitondra an'le TPE eo alohanao dia anao mandoko carte eo aminazy eo dia les commandes affiché teo hoe votre commande est validée zany hoe rehefa mahazo ny notification maitso kely iny zany nareo hoe votre commande a été validée dia points zay le commande nareo dia araka le tenenjina teo important be misy ty point anankiray ty hoe ny zareo rehefa voaray ny entana dia verifienareo mihitsy zay nareo vao mandoha vola zany hoe tsisy arnaky mihitsy ao anatin'le tantara dia rehefa avy miconfirme amin'izay nareo je confirme ma commande dia misy an'le code OTP bon de livraison tonga avany dia miaraka amin'ny code OTP échanger io zany nomena n'ilay olona mandray dia le livreur koa mitondra an'io dia mifanaky manontany le livreur inona le code azafady dia nareo zany rehefa mahazo an'le bon de livraison iny dia na imprimena na atao anaty téléphone dia ahafahanareo tadidy an'le code ny anay zao ny code TP anay teto 6YNG zay dia miverina atao amin'le site moa zany dia complétena ka hatramin'ny farany amin'izay le izy dia miandry misy an'ity hoe en cours de préparation iny commande nareo iny afaka vérifienareo miditra nareo amin'ny mon compte atao amin'ny mon compte dia hita ao anatiny ao hoe en préparation trouver les commandes que ça ahoana papadiana hita le izy eo zany en préparation dia omeny eo ny télé de livraison et 2 jours ouvrés ony zay zany le statut zay dia ohatrohatr'izay ny expérience anay moa zany tato zavatra tsy azo adino raha ohatra ka nahafapohanareo le izy dia azo adino manisy avis à la communauté zany hoe manoratry nareo amin'le produit anankiray ohatra ny anazy le spaghetti sy ratako hoe tena prix exceptionnel satria mora zany raha sam'le spaghetti hitako eny amin'ny épicerie ireny dia sy ratako teo le izy hoe tena tsara hitako hoe mora le izy dia ohatr'izay tsy ela be moa zany manao an'io
zay moa zany a ny témoignage kelynay Stina raha nahasoa anareo a dia aza misaraka amin'ny DNDS Family fa misy jeu zay iarahantsika mora marikety aorianan'ity vidéo ity dia mirary fety tambatra sady ho anareo a andao andramanafony